Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao ny fizarana faharosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe noho ny herin'ny fitiavana. Tantara nosoratan'ny Razanabary Voangilalao Joséphine. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Nyantsa ary Ainasoa. Nandray fiotsinana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Ve misy olona tao tranato e? Tsy henoko akory nahatongavanao. Manahoana aloha mahatomizay Lentsoa e? Manahoana ambinina? Salama tsara. Natory be anoko. Zany? Zaza nitandritandrina be mihitsy tsy hanatranao. Kefa mba nanahoana nefa izay e. Efa tsy dia maninona loatra tsonika. Isaorana an'Andriamanitra lehibe fa tena efa mihasalama. Tsara izany. Efa masaka sy vita malemy tsara ny lasopy rahinana ianao Sahady ve? Rehefa tena ela nge izany nahatongavanao teto raha izany e? Efa elaela ihany aloha e. Fa tiary aloha hoany hoe vitako mahatsiro tsara ihany izy ity Tena misaotra fa tena sahirana ianao. Ezaka hitelona ity. Tena efa izay moa nafarany zakanao hoe mba minana ihany. Tsy misy manahirana re. Mazotoa dia mitombo fahasalamana rery nambinina. Misaotra anao Lentsoa. Ary aleo aloha anao zavatra kely ao an-dakozia ao angamba dia anao zany tsinana. Mazotoa ianao, mazotoa. Ndao ary fa tsy maninona e. Tsotsotra sady tsara toetra ilay kiala kely ity marina. Mipetrapetraka. Sambatra ihany zaka manana azy ka. Ary nary mbola tsy hanaovan'ny rarahany zareo ihany hatramin'izao. Toa efa ela ihany ny raniko. Ary ohatra maheno fofona lasopy manentimety manitra be hatrany an-tokotany any Zany ve? Tsara ihany tokoa aloha ilay izy. Nalamy be dia be ato eo. Zany Ary tena mahay mahandro izy ka. Iza Lentsoa ve? Ie. Ohatra talentany indray aloha raha io resaka mahandro io Zao raha nga manjary raha mari be maheno fofon'ilay lasopiko. Efa masaka ao koa nge ny vary tsara kosa izany ko. Ary soare sa arosoko dia lasa soa rehefa loatra. Angandry tsy hiaraka hinana aminay e. Ianao Aleo manaraka. Otry. Ndao fa aterika ary ndre aleo rery saka andeha amin'izao aloha androany tsy maninona. Tsy mbola dia maizina loatra ny andro e. Eny ariko. Fa zahay nambinina manareta soa. Saotra indrindra mahatomizay Lentsoa. Saotra betsaka fa tena sahirana teto nge ianao e. Tsy misy fisaorana e. Veloma. Eny ary e. Ory zaka. Sambatra ihany se manana ninka. Iza Lentsoa ve? Iza indray. Fa hoana. Tena zazavavy tsotra sady tsy mba zanaky ny mpanana miaingitraingitra ohatra ny Stella e. Hafa ihany ny ankizy tsy zatra ny tezaina sy ny lomano tao anaty vola sy arenako. Zany Na eo amin'ny toetra, fomba fiteny, fomba fitafy, tena miavaka mihitsy. Za dia efa nivoady mangina tamin'Andriamanitra mihitsy izao fa tsy hiaraka ary tsy hanambady zanaky mimpanana intsony fa tsy mety amiko. Zazavavy ohatra ny Lentsoa izao no tena mba iriko namana raha sitrapon'Andriamanitra ka omeny ary se. Ka sao dia mba tsy mety kosa ary izany voadiny se izany e. Ahoana no tsy mety? Satria tsy heno mandahatra araka ny tenen'ny se tamiko fa izy Andriamanitra. Ary
vady tsara kozy izy se ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. eny Ah, fa amiko ratsy mpanefoefo izy. fa zay mpanefoefo kosa avy eo ozy izy se dia voatery hoe ho ratsy daholo e. Jamba ny vola ny mpanan-karena amin'izao andro izao ary sarotra ho azy ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ao amin'izay misy ny arenany no hitoeran'ny fony korsea. Asa aloha e, mety tsy dia ho marina amin'ny olona rehetra ihany nefa izany famaritany se izany a. Ngamba fa raha ao anatin'ny arivo raha misy izany ka sarotra tedavina. Dia ampiasao ary ny vavaka sao dia mba hoe mora tadavina ihany izy rehefa miaraka amin'ny hery mivavaka amin'ny antsony seko. Marina izany sea, aleo tsy fandahatra eto tsika. Dia izay ny teny tamiko ry Antsoa. Ny voady Ny voady tamin'Andriamanitra izy. asa ka rehefa izay ve moa ny tanjony sy fanapahan-keviny. Ka izy aza ne mbola tsy mahalala akory hoe anabaviko ndry e. Fa amin'ny andro ahafantarana fa zanak'iranjakarivo mpanefoefo dia iova ny fijery ny ary tsy akasitraka atsony izy. Aza malady kivy ambony ihany ndry e. Tsy ndry ane ny mpandahatra e. Nareo sizy koa mitovy. Ny ray milaza fa saro-tadiavina nefa eo ambany masony eo. Eny e, akino amin'Andriamanitra ny fiainandry rehetra e. Aleo aloha izany indray no ampianatra andry ohatra ny nampianariny amantsy. Eny e, engany eo tanteraka araka ny sitrapony. Raha anjaranareo ny hiaraka tsy maintsy tanteraka io e. Nefa na zany aza. Na zany aza ahoana? Amin'ny alalany fa nabavinao fa aza mbola lazaina azy aloha fa ranjakarivo mpanefoefo ndraiko sao dia mba tsy mety kosaka izy izany e. Tia lainga sy kinafinafina lava ataontsika azy ity ry Antsoa. So mba tsy mety sao dia vao maika hoe manaratsy zavatra ko. Maninona nefa raha tonga dia tsorona aminy e. Aleo andeha amin'izay aloha ry zaka miangavy anao Eny ray ariko. Enjana mihitsy ny aretina nahazo an'se iny ka. Ray volana maninjitra be izao veko. Tena enjana aloha iny. Fa tena nitolona tamin'ny bavaka mafy mba ho tafavoaka ry sea. Zaza mba resy lahatrako. Ny dokotera tena efa kivy mihitsy a. Ka zany ke ho ahy. Izao nanjary lasa miara mivavaka amin'se maharay tsy hariva atao trano mihitsy a. Ela ny ela. Tsy maintsy misy valo foana ny vavaka atao ry sea. Ka atao amin'ny fo tokoa na ho ela na ho haingana. Tena marina tokoa aloha izany e. Fa izao ry sea. Matanjaka amin'izay ve se amin'ny herinandro raha hiasa e? Mbola hiandry an'izany ve? Za zao saika andeha hiasa kely ihany aza raha pitsoko. Raha pitso? Tena aleo mihitsy aloha atanjaka tsara mihitsy ka. Fa hiasa ihany ngese fa tsy hijanona hoe ohatran'izao foana akory e. Manana faharetana kely fotsiny aloha. So mantsy hiverena an'iny indray ka tena tsy ho laitra mihitsy a. No hoe miverina aloha tsy miverina amiko intsony iny aretina iny e. Eo amin'ny hoe mbola fahosana ara-batana amin'ny maha-olombelona no famandranga no tsy haiko. Eny ka izay mihitsy nge ho ahy. Mbola afaka maka aina tsara aloha se. Kanefa inona indray mbola olona izay ny sesy ho alahatra se eo e. Sahirana amiko nge se. Mamenatra amin'ireo ray aman-dreniny se. Zay indray. Aza mba atao an-tsaina be ho azy izany fa tsy mety. Tsy miraharaha an'izany akory ry zareo e. Izy aza mampirisika hanampy anseko. Zany? Hita anse tsara ireny teniny teo ireny tamin'izy le nitsidika anse teo izany. Eny e, fa na zany aza nge entsosi ny asany azy ity ambanin-javatra be fa aty amintsika ny andro tokonandrony ko. So dia mba hanimba azy amin'ny asany tokoa aloha izany. Aza be eritreritra na hoe amin'inona amin'ny momba an'izany se. Izay atimombana tsara ny fahasalaman'ny se tanteraka mihitsy aloha izao no tokony atao fa io no tokony hoe voalohan-karena mantsy. Marina izany e. Fa tena tsy ho voavaliko ry zareo izao ataonareo anazy ao. Andriamanitra ane hamaly soa anareo. Dia tateraso amatsara ny raharara toa ka efa tena hoe anjara e.
Ka izay teniny sefarany teo izay mihitsy. Maninona ny teniko? Raha ohatra ka ndraranay Sentsoloa tsy mety ho tanteraka na ovinana mihitsy e. Otry, fa ahoana? Satria tsy anjara araka ny lazainy se. Maninona? Zany hoa ary tsy araka ny noeritreretany se azy koa ilay zavatra rehetra. Ka tsy azoko izany. Azao aloha se. Mihaino an'se. Voalohany a dia mangata-pamelana amin'ny se ny tenako fa nanafina zava-dehibe. Tokony hoe efa hatramin'ny voalohany dia niteneniko an'se izy ity. Momba n'inona? Momba anay Sentsoa mazava ho azy e. Fa ahoana e? Tena tsy azoko nge ny zavatra tiany se ambara e. Izao marina ry se. Tsy mpifankatia na hoe hivady izany izay Sentsoa fa mpifankatia mpianadahy. Zany e. Mpianadahy? Eno a. Mifampitondra ohatry ny mpianadahy zany? Tsy e. Tena mpianadahy mihitsy fa tsy hoe mifampitondra ohatry ny mpianadahy. Zanak'olona mpiravavy iray tam-po zany izay. Marina ve? Ary hatramin'izay any e dia neveriko fa... Fa neverin'ny se hoe mpisipana hoe mpifamofo e. Tsy zany ka. Tena diso be mihitsy ny hevitra se. Fa za aloha ny diso e. Za Sentsoa tsy nanazava hatramin'ny voalohany an'izany. Ka hitako nge no... Misy fihetsik'areo hafahafa rehefa tafahoanako. Ohatra hoe? Tsy mbola nahita anareo ny famihina sy ny fanoroka ohatry ny mpifankatia rehetrarehetra ako. Ka zay nge ilay izy e. Sady rehefa tena dinihako tokoa dia misy itovizana be nge ny endrikareo e. Zany ve? Ie, eo amin'ny andro na eo amin'ny maso any koa. Eny e, marina aloha zany e, sady be dia be mihitsy no milaza an'izany. Fa ny ray aman-dreniny Entsoa zany eto ihany sa any ambanivohitra? Tena pitsiry ny Entsoa mafy mangingina avy ao aoriana ny lamosiko tsy ilaza marina. Zany efa tena tsy te handainga amin'ny ambinina intsony mihitsy. Hono ho ato lozany se mihanana fotsiny ray aman-dreniny Entsoa zany hoa eto ihany zany ambanivohitra. Ka avy eto ihany ka. Fa any andrefanany zany e. Ay ve. Dia inona no tena asa ataony eo amin'ireo olona hipetrahandreo ka? Miasa trano sa? Zany hoe tena tsy tiako izao mandainga izao ka. Diran-doza ny Entsoa ty marina. Zany hoe karazany taizan'ireo olona ireo zany izy no ao e. Ohatry ny hoe zanaka trano ihany fa tsy ohatry ny hoe mpiasa kosa akory a. Ay kosa. Fa endre tsara ry Entsoa dia atao tsara ny asa ary. Ie. Fa tsotra be aloha izy mivady hiasany ao e. Ay kosa. Tsotra na dia hoe olona azo lazaina hoe mpanana aza. Tena mpanana tokoa aloha e. Na mijery ny tranony fotsiny aza. Fa le rangany mbola ohatrany tsy hitako nge. I Ranjakarivo ve? Zay nga moa ny anarany? Ie, zay ny anarany ka. Ay. Zay nge le ataoko an'se hoe tsy mpanana rehetra nge ho any ratsy e. Ngamba. Tena marina zany e. Misy ihany ny tsotra sy tsara fanahy. Ozindry. Sendra ny patron tsara zany ianao dia tsy ohatran'ny nenako. Fitahin'Andriamanitra zany ka mahaiza mamaly fity a. Ie, fazakio fa mbola ho tojo ny patron tsara koa ianao ka. Tena manantena sy miandry an'izany mihitsy aho zaoko. Renao mivavaka be a? Tsy hoe mivavaka be fa mino an'Andriamanitra dia miezaka ny tia olona sy manao ny marina eo amin'ny fiainako. Afaka mianatra baiboly aminy nge ndre raha ohatra ka mazoto e. Zany ve? Maninona moa raha tianao ka? Nahoana moa tsy ho tiako fangazana ratsy. Rehefa misy fotoana fotsiny dia ilazao mialoha ka. Eny kosa re. Ie, fa tsy aleo ve aloha andeha amin'izay tsika sindry sao dia ho tareto e. Marina zany, ndao ary. Ena re, veloma ary ianao Rentsoa. Mandra-piona ambinina dia manaraka indray a. Yo. Sery fitiavanao. Zay indray a. Na dia tsy hitako aza angamba dia mitobotoboka mihitsy le fo kely aho a. Tsy mahita tao afa-tsy manala mihitsy le zako ty a. Fa za aloha aza terendry andainga ohatran'ireny foana kosa. Tena tsy tiako mihitsy ireny a. Tsy ho fantaneny ihany ve ny marina rehefa ny oriny e. Ka izay indrindra mantsy. Tsy aloha tonga dia ampahafantarina azy mialoha. Zao tsy fantatra izay ho vokatra izao lainy izao mantsika.
Saka koa aza mampatahotra eo ka. Ianao ihany aoko tsy misy ohatrany hoe mitsotra amin'ny marina foana nge zaho tara loatra la izy Mino aloha fa tsy aninona izy. engane dia ahoana mety amin'isay ve le asa Ie, tena mety ka. eny e io aloha no hita dia io natao e na dia efa saika tsy tianse aza le resaka hoe chauffeur na service patron dia ilofosy eo ihany aloha mandra-paha Tsy isy asa ratsy izany moko. ka zange Ngiara samiko to olona tsotra ihany no fijeriko azy. tsotra fanahy izy iny ka raha lahy patron anay telo mianadako ny zanany Ay moa. efa manambady daholo saingy tsisy atao toerana le faralahany zao no miompy manao ferme be any atsimo any Ie, efa nilazaina ka. Andeha ho any ke hono izay raha fikapitso e. zany To ohatran'ny hoe manana antoka be dia be any keo izy raha ny filazany keo. miompy miaraka amin'ny zanany any izy io mihitsy aza ny tena miantoka ny arenany rehetrarehetrako fiompiana sy fambolena zany Tsara kosa aloha izany e. Tena mety mihitsy. fa tsy eo nga entsoro se Teo ka. Vao lasa vao teo mihitsy izy. ay Ary tsy miasa tsy marina izy iny. Toa hoe mikarakara taratasy fa hifindrasa. ay tapa-kevitra ihany zany Fa hono e. Manana diplôma izy iny zany. to manana ihany izy iny ko Ka tsy aleo tokoa ve miova asa metimety tokoa raha izany e. Inona ny hijanonany tao hatr'izay ary? Sa le hoe sady taizany dia tsy mahafoy tonga? mety hoe zay mihitsy ngambako Tena tsy mety tapa-kevitra hitory fity amin'ny antsoa na dia miredareda ato anatika aza ny herin'ny fitiavana. Fa maninona ary e? Nefa nge tena laniko toetra, laniko fanahy ilay zazavavy. Ao amin'ny lako azy mihitsy. Aleo aloha andeha miadana koa e. Rehefa tonga ve ny fotoana tsy hita eo ihany. Mbola hamotipototra azy tsara aloha fa ohatran'izany ihany no nahavoana tamin'ny stelako. Fa ny fahafantarako hoe kozinina ny zaka aloha dia tena efa fitokisana tanteraka e. Fantatro fa ty anambinina fa ny antony mbola tsy vakiana an'izany amiko ny tsy fantatro. Inona raha mampisalasala azy? Sa dia fantany ve hoe Ranjakarivo ny draiko? Tsy a! Raha fantany izany efa nilazainy ahy. Fa inona ary e? Inona nefa mamaika amin'izany koa e? Miandro ny fotoana na ny zavatra rehetra. Ny toetra sy fihetsika asehony ahy fotsiny dia efa ampy manome fitokisana hatreto. Entso Jacques, ohatry aravia izy avy nanao photocopie taty aho. ay tao haingo tamin'ny ambinina tokoa hoe mikarakara papy eo ndre fa hiasa ihany zany Ie, tsy mety dadasineny fa raha tsy no mitomemepona miandry areny e. marina aloha ny azy e Zavatra tsy eo amin'ny saiko akory ne izany e. Fa na zany na tsy izany te hiasa koa ahy e. Fa ovinona ambinina no nirezaka tamin'ny lahan'izany ka. afaka maliko Dia ahoana ozy izy? voalasa vao eo izy izy entso mikarakara taratasy fa atao hoe hifindra asa Ndro fa manana diplôma ve izy iny ozy izy dia eno a ko maninona no tsy miasa birao hatramin'izay fa miatra tamin'io asan-trano io sy ny sisa zany e ndry zay aloha fa tena ohatry lasa aloha fa tena mbola mahay maika kely koa za io ko mbola eo am-perinasa mantsy a
Nambinina no tazako teo efa lasa nody any. Avy nanatitra tômôbilina. Ay, Ie. Zay aloha fa lasa. ndao ary mampalahelo aho koa zany firesaky nambinina izany. Ary maninona moa raha iviliko vetivety any an-trano any izy lalako ihany iny raha mihodina aty a. Tsy maninona fa andeha jereko any rangaha. Ahoa ry nambinina? Ay ve ntsoe mandrosoa Ie, inona ny masakato? vao mikarakarako vao avy ny atsena mihitsy azy za ioko Zany a. Toa mahafinaritra azy zany mahita lehilahy mitana lakozia izany. zany ve Ie, fa mandrosoa aloha ty nevitra ty ary avy aiza ianao zany avy nanao photocopie a. nga mbola tsy vita foana ny taratasy Vita ka. Izay ny farany. de aiza zany ianao no hiditra hiasa Amin'izay indray aloha mbola tsy fantatra mihitsy fa mametraka demande. ka mivavaha tsara fa tsy maintsy voaray Vao saika hiteny mihitsy aho zao hoe mba ho ento am-bavaka mba ho raikitra soma tsara. aza matahotra fa tsy adiniko mihitsy fa ono ary antsoa Ie, zanak'olom-pirahavavy moa zany nareo sy zaka ie. de iza ny zokiny mamanao sa ny mamany Mamany zaka no zokony. Tantiny Vero. Neninay no zandriny. iza ny anarany anareo Iary lala no fiantsoana azy fa Tantiny lala no fiantsoan'ny olona azy ka. de misy firy zany nareo mipiraita-po Zahay mianadahy ihany. Za de jao zokiko. efa manambady Miasa izy fa tsy mbola manambady ka. mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreninao zany Manao stage any lavitra be any izy zao ka. Tena saika lasalasa ny vavako ihany ampitan-dranomasina mianatra dokotera izy. entsoa ohatra variana-ke ianao zany de ono efa ela zany ny asanao tao amin'ireo olona reo Ie, efa elaela ihany. Tena mesadagatra ihany mamaly ny fanontaniany Nambinina. Manomboka manadihady momba ahy izy. Farany aho dia hiteniteny foana eto fa kibokibo marina. Toa marina ihany ny tenin'ny zaka ka tsy naleo ihany ny lazany marina. Zaho aty voafatotry ny lainga rano fotsiny. Mety angamba dia ny miala aloha mieritreritra fa aleo angamba aloha andery Nambinina. ohatra andesa hady ve ianao de tsy sakafo akory zany Ka tsy ho alina aty. Mbola be dia be ny raha miandry any an-trano re. eny ary da ho ary fa de omena lalana ianao so de be deo amin'ny manaraka toy iza nandresaka zay Eny ary. oay azafady fa voadonako ny taratasinao oadray tena miparitaka daholo marina aleo fa ahorika reo Tsy aza misahirana fa aleo ahorika ihany e. Ianao koa sady manao zavatra. sady mamofy amin'ndretany koa ako Eny ary zay fa lasa ry ahy e. eny ary mandram-peona entsoa amin'ny manaraka indray Yo. Tena tsy mbola niresaka tamiko ohatran'izay androany izay Nambinina. Na ny fijeriny aza tsapako fa fijery feno fitiavana be. Fantatro amin'ny manaraka eo zavatra ho tenenin'ny ary tsapako atao anatiko izany fa hitory ny fitiavany ahy izy. Saingy tia izaho milomano anaty lainga sy manafon-javatra be dia be aminy. Toa nanenenako indray izany. fa inona koa ary nahazo an'ny entso tampotampoka teo toa hafahafa be ny fijeriko azy teo sady ohatrany hoe maika handeha zany sa tsy manam-pitiavana ary ve izy tsy ny fihetsiny sy ny fomba ny rehetra dia manambara an'izany ary tsapako atao anatiko ato zany maika mbola hanao raharaha tokoa ngamba izy na misy zavatra mbola tsy vita dia tsaro ny tampoka
lasa ray mbola taverina ity a. Nanidina tao ambany fandriana tao dia tsy hitany. Na zaho koa aza saika tsy nahita an'ity raha tsy niondrika tetiko. Ary kopia izy izany a. Ahoe? Tena kopia ny Entsoa. Tamin'ny noteraka tao ananina i Ranjakarivony Arilala Entsoa. Zazavavy Zanake Ranjakarivony sy Rasoana Tenaina Arilala Leonie. Dry, mitovy amin'ny anaran'ny patron ny Entsoa ve ny anaran'ny dadany? Sa ary sao dia mba sao dia mba harainy kosa fa tsy patron e. Tena harainy mihitsy ka. Tena harainy Entsoa Ranjakarivo ilay mpanan-karembe. Andraso ateriko amin'ny mihitsy ity taratasy ity dia ho hitako eo marina. Andraso vetivety fa soa ihany fa tsy dia lavitra loatra misy azy. Andeha bus aho. Tena marina daholo ny eritreritro. Ny reniny tratrako tao fa tsy tao Entsoa fa mbola nivoaka ny tsena kely hony. So ihany koa fa sarotra amiko ny fanatrika aminy amin'izao aloha e. Dia inona ny tena antony hanafianany Entsoa an'izany nefa e? Hatramin'ny zaka na andainga tamiko koa. Ndray tsikombakomba tamin'ny anabaviny. Sa zahaliranao voady tsy araka amin'ny zanaka mimpanana intsony ve? Mety ho izay ngamba. Natahotra ny tsotiako ve izy? Nefa naleoko kokoa ny tsotra tamiko marina toy izay ohatran'izao ka. Tena halako ny mandainga sy ny fitaka. Manjary tsy afaka ny atoky azy intsony aho amin'ny ao aoriana rehetrarehetra. Manjary manova zavatra betsaka eo amin'ny fomba fijeriko izao zavatra izao e. Inona ny ataoko? Nambinina, fa taizy se? Ise efa tonga ato. Efa tena ela mihitsy no nahatongavako. Ohatry, fa manino ny se zany? Marary indray nga sa ohatran'ny hafahafa? Tsy a. Salama tsara ka. Ay. Avy tany amin'ny Entsoa io. Avy tany tany an-tranony a. Nanatitra taratasy adininy teto. Kopia no nateriko tany. Zany? Tsy tratrako tao izy fa tany tiany lala reny ny hitako dia izy no resaka tamiko tao. Ay! Zaka. Zaka! Ahoana? Te hifanazava resaka amin'se a? Eny na za koa zange. Dia zay ry se ny antony a. Tena hifonako amin'se mihitsy. Tena malatsiny a mariny. Tena eny. Za ny akory tsy manome tsimy be an'se amin'izany e. Malahelo kely fotsiny kosa ny antony nanafenanareo tamiko ny sy ny hoe tsy nilazana ny marina hatramin'ny voalohany. Tsy misy ohatran'ny tsotra ny marina ngery se. Eny e, efa ny tenan'ny Entsoa an'izany mihitsy nga e. Saingy izy moa nandrara mafy. Izany hoe nandrara mafy anginy izy zany ka tsy hitako izay atao e. Ny azy dia ny hoe tsy maintsy ho fantatry se miandalana eo ihany zany e, dia zay. Ankehitriny fantatry se izay marina e. Tena tia an'se Entsoa ary matahotra ny tsy ho tiany se izy raha fantatry se fa mpanefoefo ireo ray aman-dreniny. Zay ny antony nanafenany an'izany. Taorianan'ireny tantaranareo Stella ireny zany. Tsy mitovy mihitsy izy Stella akory e. Ary hatraiza nefa no azo nanafenany an'izany amiko.
raha tsy maintsy hiaraka izay ka iseho eo anatrehan'ireo ray aman-dreniny aho ohatra anyriana any ohatra asany izay indrindra nge ohatra ny mamitaka ihany izy ko na izany aza dia raisina loatra n'izany kosa ary lavin'le izy rse ataovy hoe noho ny fitiavany an'se no nanaovany an'izany ngamba nefa nge za aloha no manontany an'se ampahatsorana raha tsy hoe mahadiso hoe manam-pitiavana azy ve se sa tsy ataoko fa tsy kahatra se angamba reny fihetsiko sy firesako amin'ireny nefa aleo mihitsy mivavako no anambara azy ary manam-pitiavana ny anabaviny se tokoa hatramin'izay nahalalako fa mpianadana reo mialatsiny aho fa tsisy tapimaso ary tsy tokony seny anambarako an'izany voalohany fa izy saingy dia namaly ny fanontaniany se ampahatsorana ako misaotra e ka hoana voninka mela azy zany se tsy maintsy mamela azy ako aikosa saingy tsy fantatro kosa na izy fiovana ny fitiavako azy na tsia satria ohatra ny voahozongozona izy aloha zao asany se aloha e fa zao raha mbola azony se le ferina ihany dia le fero tena tian'se mantsy entso ary rehefa hatramin'ny ela mihitsy io zany hoe foninareo sy tela mbola niaraka azy zana dany mpiaraka aminy no mahafantatra tsara ny tsy ambaratelony rehetra inona moa tsy tantarainy aho izy se eny azoko tsara ny tiany sy ambara ny toerana misy an'ny se sy ny fitiavany se ny anabavikeliny se mbola tsy fantatro na iova na tsy raha hitantiany lala sy dadato ranjaka arivo indray aloha mahatoky izy se afa tena olona tsotra reo tena tsy amahandalitra an'se zany eny fa aleo hoentsika mbavaka zany fikasana daholo ny an'olombelona fa n'Andriamanitra ny lahatra sa ahoana tena marina mihitsy zany ka aleo ary samy atory aloha fa tena ny alina koa mitondra fisainana sa ahoana sady fomaraina be fa andeha hianatsimo any akazo moreo trano izay sy ny patron rapitso aikosa nafaran'le zanany faralahan'ny gara samy anatitretana vitsivitsy any izay fa se aloha aza mbola miteny amin'ny entsony resaka rehetrarehetra ny fanaovantsika teo raha azo atao aza matahotra se fangina ka dia ahoana izany ry Zaka fa lasa aiza hono izy lasa ny anatsimo any izy sy rahasamoniko mbola tsy tonga hatramin'izao ka inona izany no tokony ataoko tsy misy afa-tsy sy ny miala tsiniko inona indray ary moa izy indry tezitra be zany izy ohatra ny hoe malahelokely fotsiny loha izy dia ahoana sy ahoana hafa ny resany tamin'ny laka tsy misy hoe inoninona izany ho hafa ndry koa zany tsy aiza ve dia tsy teny mihitsy izy hoe naninona ny naferina tamiko izany sy ny sisa mazava ho azy kosa izany fantatry indry izany ka dia ataovy anatry ny sisa io didoandrio ihany mantsy izao natonga an'izao dia ahoana koa aloha ny teniny hafa za ihany fa zao tsotra ny teniko ny mela tsy aingana dia aingana raha vao tonga izy sao dia ho tara loatra mantsy ohatra dia inona zao mampitomany inona amin'izany inona mampitomany ranomasy mahavita inona izay fa lasa aloha fa mbola somary mamaika koa eny ary misaotra nambinino tonga hialatsiny sy fona aminao fa tsy nentiny nataoko eny aza mieritreritra tsony fa efa namelanao nge za izany ve misaotra ary nambinina fa afaka fampidinidinika momba ny baiboly amiko ve ianao izao tsy aleo ve amin'ny manaraka asa dia roviana izany mampilaza amin'izaka eo ihany sady izao mbola teriterikely ny fotoana tsy maninona ary mbola andeha mihitsy ahy izao ioko
ay eny re aleo andeha koa ara zany ndao fa manaraka ho hitako eo ihany ie velomary eny ary veloha entsoa fa inona ihany ary ty ranomaso lavandry ity e ha inona tena niova ny fihetsika nambinina amikory zaka niova ahoana ha tsotra ny fomba firaisany teo alohatsony tsapako mimangatsika ny fifandraisanay na mijanona miaraka amiko elaela aza tsy mampazoto azy tsony ka dia tsy hitako izay azo atao amin'izany fa dia miezaka manatona azy ampahatsorana foana aloha izany indrindra ny tokony ho izy rehefa ela veny ela tsy todika any amin'ndry ihany ny lohany eny e tsy manary toky aho sady efa mivavaka mafy koa tsara izany dia aza miova mihitsy tena tazomy mafy hatramin'ny farany izay efa ho ampora ohatra ka mbola tia azy ndry zay misaotra ny lamanka hery rehefa nieritreritra sy nandinika ngamba tsy mety ny arahana izentsoe izy aloha tsotra ihany fa reo ray aman-dreniny ahoana ozy izy ireo raha mahita ny fahatrana sy ny fahasairana ny fianakaviako ary tia izaho tsy dia nandia fianarana firiko soferany mba hanitraika efa hananana izany no entina hamelomam-bady aman-janaka anaika an'izany ve ranjakarivo ray ny entsoa amin'ity zanany vavy tokana sarotra be izany tsy maintsy isy foana ny elanelany tsy fitovitsaranga eo aminay dia ny zanaky ny mpanan-karena sy ny zanaky ny mahantra antsana sarotra totofana eo dia mety isy ny latsany aoriana any tsy aleo ve tonga dia miataka ny fahendrena dia mbola tsinitsinina mba tsy hifandratra mety rangazay ary izay angamba no antony mbola tsy nampiloabava tamin'ny hatramin'izay fa tia azy eny e tena tia nefa ahoana moa ary isaky ny tonga eto aho ato tsy mety mahita azy foana e ka mivezivezy mianatsimo any ho izy sy ny patron-any tato anatin'ny herinandro izy izay indroa izy izay no tsy natory tao an-trano tao fa tafandry tany hony toa hoe misy zavatra manahirana ny rasamony any eny aryko lasa alofa nitsidika fotsiny ahy e mandehana ary dia aza be eritreritra loatra moa e zay atafidirana amin'ilay asa izao no tokony matao aloha eny efa mikarakara azy tsara tsy tafatombona mihitsy entsoa mivezivezy eo foana mampalahelo ary izy nefa vokatry ny nataony ihany nge izao e inany mantsy izy mba ninony teniko izao izy tena very fanahy mbola velona mafy ihany aloha rehefa tena tia izay fa izay tia hony adala ozy ny fitenenana izay nanambinina azy atao ohatran'ny tena hitako miady saina ihany koa ay ve se efa tonga ato e
Manahoana ry se salama tsara ka se manahoana tsy dia maninona korika ay kosa sahirakirana mikarakara lava any atsimo anyka ono fa inona tokoa zany ny tena maharevo mafy angara samy any amin'izao manitatra fambolena sy fiompiana any izy vao ny vidy tany sy zanaka akoho be dehibe ary izyko misy ondro be dehibe koa ny vidiny ay kosa fa ono misy resaka zay ho nataony ary se hoe ahoana nantany izy raha mazoto ny hoe ifindra hipetraka any zany hoe andraikitra n'io fambolena sy fiompiana vao ny sokafany io fa nahoana raha nomenana saina nataon'le zanany ihany kosa tsy vita ny gabitsy ny fa efa niresaka taminy izy zany sady zay le toerana misy andry gabisy le ferma vaovao mbola mifanelanelana sahabo 10 kilometatra eo nge ny mpiasa tsy afaka mizara fa vao hitady roalahy izy zao hiara-iasa amiko ary za no tompona ndraikitra sy hoe anara-maso an'ireo za no hanao no ny asa rehetrarehetra any zany satria za no atokisany de ahoana zany ny eritreritra se amin'izany saika hoe kaiko ihany aloha ny fangatahany asany se aloha tsy marina raha hitako izay lazaina fa zany hoe miakina amin'izay safidy ponse ihany zany io rehefa zay mampazoto any se atahoana moa efa io mihitsy ngamba no asa mety amiko sy mahasoa satria efa mahazatra anay menakava ry se miompy sy mamboly efa voasoratra ho tantsaha mandrakizay ako ahoana kosa moa ny tenena ny se an'izany to tsy manambina mihitsy le asa eto amin'ny vilona fa mila ahitako loza foanako olona mivavaka ve se dia minomino an'izany kosa ka tsy hoe mino fa ny zavatra niseho sy nisy hatramin'izay no hitako any afaka manao fiompiana ho anahy manokana tsy misakana izy zay nge ny teneniny tamiko raha tiako ny hanao anazy dia afaka manao ay mitsotra anao se rehefa zay no fanapaha-kevitra se zay ry se no ohatry hitako fa mety eno rehefa hitany se fa hoe mahasoa dia ono roviny zany se ny saika hoe hifindrany raha ny eritreritra aloha dia amin'ny herinandro tia mihitsy raha ohatra hoe tiany azy fa tsy tampoka be kosa ve aloha zany tampoka be fa ny trano efa voninaniko efa misy trano mitsangana koa any efa misy efitra lehibe zay ihany efatra eo amin'le tany vao mividiny zany sady tena be velarana le toerana no mahafinaritra ihany koa tsara zany eny ary se mba misy hovatanina keo nge rehefa ohatra ka nirina any rehefa mba makany zay dre tonga ava mihitsy ry se ahoana tsara ry zaka ifindra hipetraka any akazo miritra hoe nambinina eno roviny amin'ity herinandro ity raha araka ny lazainy tsy ahoana tsy ho tantiko izany tsy ahita azy trono sy saraka lavitra azy zany ry zaka ka inona rozy izy ianao no azo atao amin'izany nareo mbola tsy miaraka akory fa tiako izy ary izy koa tia tsapako sy fantatro izany eny marina aloha fa tiandry izy izy mihitsy no teny an'izany tamiko raha nanontany azy momba an'izay fa ndrarano mafy mihitsy tsy teny an'izany amin'ndry hitanao zany koa izy mba nanafina zavatra marina tamiko ka raha tena tia izy inona ary ny andosirany aisaka ny tonga eto mahita fomba elana foana izy asa aloha raha ny fahalalako azy aloha dia tsy tapa-kevitra niaraka aminao indray izy satria naninona ka satria za zanaka mpanefoefa izy zanak'olo-mahatra lazao azy fa tsy mitovy ny toetsainy sy tela sy ny toetsaiko akory ary tsy izay fananana no itiavako azy fantatro tsara ny eny momba azy rehetra eny nefa efa zay ny eritreriniko atao ahoana ary tsy aleo ve miezaka manadino azy raha zay no azo atao tsy ry zaka iady hatramin'ny faranovo ny hery ny fitiavana efa lalipaka loatra ka tsy mety hongodana intsony ny fitiavako azy ato anatiko ro mafy amiko fa toy izany fitiavako azy zany koa ny fitiavany mino an'izany andeha hody aloha fa andala eto ravaka pitso mbola manao testa
Andrazako eto an-tranonareo eto izy. Na alina azy izy vao tonga eto. Mila mifampiresaka izay. Iany ary Veloma Zaka. veloma ary dia mahereza zay. Mampalahelo any mijery ny Nentsy nefa tsy hisy azoko atao amin'izao toe-javatra izao e. Tsy hisy afa-tsy ny fifampiresahan'izy roa amin'ny fo sy fifampitsorana marina ao am-po tokoa no tena amahany an'izao olana izao angamba ka. Dia tena lasa tokoa nambinina, tsy niety niova tamin'ny heviny izy. Tena misy azy Nentsy tonga eo raha pitsoka maheno an'izany. Eny e, aleo aloha izy andefa fa izay ngamba no lahatra e. Rehefa ela ve ny ela tsy ho adinony Nentsy eo foana izy e. Ary andeha hikarakara sakafo amin'izay aloha fa maizina sahady tia ny andro na ambinina sy ny fiarany ary izay tsy efa any antsasadalana. Maninona ary ahy zany? Toa hafahafa. Toa ohatra ny malahelohelo mahatsiaro ny Nentsy indray ahy zany. Sady toa tsy mahafoy an'i Zaka. Zaka. Telo taona ny nirahana Irlandy fampiriry. Tsy mahafoy ahy izy ary nitondra ahy ohatra ny dralany. Be dia be ny zavatra hitako taminy ary mbola tsy nahita namana ohatra azy aho. Nentsy. Toa mibahana atao kokoa izany fahatsiarovana azy izany saingy ndrisy tsy mba afaka nilaza mivantana tamin'ny akory aho fa tia azy. Taona fa efa izay ngamba ny lahatra e. Hiezaka hanadina azy ahy e. Miela fanadinoana. Fanadinoana. Dry. Ary ohatra ny misy zavatra adiniko izany a. Sady zava-dehibe ngambany. Baiboly. Tena adiniko any ny baiboliko. Mahagaga. Naiza tany alehako mbola tsy nanadino an'iny mihitsy aho. Tavela ao ambany ondana ao ilay izy. Dia ahoana? Aleo fa hiverenako any amin'ny manaraka e. Fa tsara ihany aloha ny antsoko an'i Zaka. Dry, toa misy olona miditra izany amin'ny vavahady izany. Nambinina ve? Fa naninona sa misy zavatra adino? Lasa Nentsy? Ie, izaho ihany. Avy namangy namana marary teny amin'ny hopitaly izay nisy maromaro. Nasaiko najanona zareo tetsy aho. Efa fantatry nenina izany e. Fa ary aiza nambinina? Angamba mbola tsy tonga? Nambinina tsy atsony e. Fa nakaiza? Toa tsy ao daholo tokoa ny entany. Efa lasa ny ankazo miritra izy e. Izany hoa Lasa oviana. voandro any hariva tsy vao tonga any azy izy izay. Marina ve? Eno veloma hono izy izy. Tara loatra izany. Tsy nanao veloma akory ve? Fa naninona? Sy ka nazaha koa aza ange tapoka be tamiko ny nandehanany. Fa tena ahoana loatra rery nambinina. Dia izay ve mifantatra fa mety e? Andraso aloha fa tena nambinina ity miantso ity. Allo, fa ahoana ry se a? Inona no adinony se? Baiboly? Izy izany. Nambinina ve?
Meo any telefonina aloha. Haingana ary zaka. Allô? Nambinina? Entso? Za ihany. Fa nahoana ary Nambinina? Laza ve ianao dia tsy nanao veloma akory e? Tsy nisy fotoana fampirehetsahantsika akory ve? Fa inona ny ratsy ny fanaovana e? Inona moa ny ratsy ny fanaovantsika fa tampotampoka be fotsiny ny nandehanako e? Izay ve sisa valy teny hitanao? Fa inona ny antony andehananao hifindrahany e? Andositra anahy? Satria tavana zanaka mpanankarena ny tavako. Satria fona zanaka mpanankarena ny fo ka tsy azonao tiavina. Satria naleonao ny namoniny avy tao am-ponao sy nampangina ny feo fonao ka ny fandosirana no hitanao fa mety amin'izany. Any ary Nambinina? Entsoa, tsy izany fa tsy Stella ary Nambinina. Izay ataovy ao an-tsaina tsara. Hitanao sy fantatrao angamba ny toetrako sy fiainako hatramin'izay. Fa raha inona kely na fenoko iny nanomezanao tsy ny afoana hatramin'izao sy hanaovanao sorona fitiavantsika dia tsy maninona. Satria ianao olombelona tsy mba manam-patsoana mihitsy fa olona tanteraka. Entsoa, zany tsy manome tsiny anao tsony e. Fa inona ny dikan'izao ataonao izao e? Nahoana ianao mandositra raha tsy manome tsiny ahy? Nahoana ny tsy samy laza izay tena marinao am-ponao amiko ianao? Fa aminao mantsy dia mbola misy zava-dehibe manan-danja bebe kokoa noho fitiavana. Dia ny vola sy ny harena izany. Matoa nataonao sakana ampinamonona ny fitiavanao ohatra izao. Entsoa, andraso fa mbola hiverina dia miresaka tsara tsika. Tendray-mbava fotsiny avy aminao ny ilaiko ry Nambinina. Ary fantatrao ny zavatra tiako ho heno. Hivoaka ny vatana ny vavanao. Tiavy ianao sa tsy? Lazao amin'ny marina. Tianao ary Entsoa. Ary tena tianao efa hatramin'ny ela. Izay dia ampiary Nambinina. Ary misaotra anao milaza an'izany amiko. Miandry anao raha mbola hiverina ianao. Hiverina tsy ho ela fa aza matahotra e. Entsoa. Ahoana ry Nambinina? Misaotra anao nanoka hatramin'ny masoko jamba. Fa Entsoa, maninona ary ahy zany? Ohatran'ny jambena tampoka masoko fa misy inona? Nambinina, fa misy inona? To mizara roa ilay tetezana fa ahoana izao? Iza no izy amin'ireto lalina roa reto ry Entsoa? Iza? Andriamanitro! Nambinina! Nambinina! Fa misy inona ry Entsoa? Fa misy inona? Asa fa tsy mamaly tsony izy e. Aleo ty havanana tiraka anarahako e. Tena antsana be ty. Tsy voahintsony fra. Nambinina! Tsy Fa misy inona ry Entsoa? Accident teo izy ry zaka. Maninona? Tsy fantatro e. Andriamanitra. Eko mihitsy ny feon'ny antsy fonjeo sy ny fiarany anjera-be. Tena aza taitaitra mihitsy aloha anao fa andraso olo mihitsy aloha. Andraso aloha an-tany vaovao ah. Tena maty Nambinina ry zaka. Aok'izay ry Entsoa, aok'izay. Tena miangavy anao ah, aok'izay ho ah. Mbola tsy hita akory anie izy e. Ka na ny fijeran'izao fiarahamonjamonjana be izao aza ve dia mbola anantena fahavelomana ihany. Kely aloha ny fanantenako e. Tsy atao eo masony Entsoa fa tena tsisy mihitsy aza. Tena tsisy olona velona amin'izao tsony kosa aloha e. Tsy maintsy efa toritory koa ny vatany raha hoe hoy teo aza. Ndrisalesa ry Nambinina. Dia izay ve lesy ny fehitra ny sarantsika mandrakizay? Tsy tsy maintsy mampiseho herim-po eo anatrehany Entsoa. Tsy za tokony hakahery azy indray no ilofika eo masony mantsy. Entsoa, izao
andaontsika hiakatra any Antananarivo fa antsika miandro vaovao. Miantso antsika ry zareo raha vao hita izy fa manao izay azony atao reo mba hikarohana anazy sady efa misy be dia be ry zareo no mikaroka any. Tena mahagaga tokoa nge fa ray andro maninjitra vera angano mikaroka fady nefa tsy hita ihany. Fa aiza zany lohasaho ty maitso mavana be mahafinaritra ty, feno hazo voninkazo maniry dia misy loharano madio mangatsangatsaka be koa mikoriana hatreny ambany ery ny rano. Tsy mbola nahita natiora tsara ohatran'izao hatramin'izay ny ainako. Sady mahangina na ny rivotra ilainana aza hafahafa. Ny tenako aza ny ohatrany tsy mandiha tany fa ohatrany miefaefa manidina moramora fa aiza ary aho dia maninona tsy misy olona azo anontaniana konoko. Dia inona indray ry tazako ery lavitra ery toa tanàna mamirapiratra tsy misy ohatr'izany fa tanàna ahoana io? Dia aiza koa ny lalina makeny? Tia alehako midadasika be ty ve? Ty tao farany eto ihany ka. Fa ry tohatra ry nama makeny, tohatra fotsy, tohatra vato fotsifotsy malalaka be tsy hita efa rana any ambony any. Ohatray ary tao mizara roa ny tohatra, avetako aviako sy avetako avanako. Iza zany no izy? Ny havanana sa ny havia? Lany andro misalasala eto aho. Aleo havanana ihany mizorana aloha. Ndry ary izy io misy tovolahy kely mijoro eo ambony tohatra io. Sambasamba nahita olona hatramin'izay nahatongavako teto amin'ity toerana vavy ity. Tovolahy kely tsara tarehy sady miakanjo fotsy lava be. Azafady ry tovolahy kely, iza moa ianao raha tsy mahadiso e? Za no anjely mpiambina ny tohatra. Anjely? Fa ty an-danitra zany? Tonga eto amin'ny vavahady lanitra ianao. Vavahady lanitra? Fa maty ve zany a? Tsy mbola andro hoany ny fotoana, mbola diso lalana ianao. Diso lalana? Tsy azoko tompoko. Mbola saika hiroso amin'ny tohatra havanana indray ianao. Tsarofa izay heverinao fa hakavananao dia avia amin'Andriamanitra raha mijoro manatrika azy ianao. Izay no mahasamihafa ny fihevitrao sy ny fihevitr'Andriamanitra. Zany tokoa ve? Hitanao ty mozana eto an-tanako ty? Ie, hitako iny tompoko. Mbola misy zavatra tsy vitanao koa. Inona zany? Jereo nefa milatsaka be ty lehilahy mizanona eto havanana ty e. Inona no dikan'izany? Omeo lanja ny fitiavana. Omeo lanja ny fitiavana? Aza velanao ho tototry ny vola sy ny harena ny fitiavana. Fa fitiavan'Andriamanitra, fitiavana fototra, fantatrao ve zany? Eny tompoko. Zaho dia mandeha any ary miverena. Eny tompoko. Anaty trano hatreny am-bavahady aho. Tray, ohatra misosa moramora fotsiny aho zany eto anilany. Maivana ohatra ny volomborona. Tena mbola tsy nihena ohatran'izany aho. Tonga ianao, eto ny dingana farany.
ao raisiko ny tananao dia hiampita ianao hiverina amin'ny tany ny velona. Misaotranao fa zava-dehibe ihanyko izao zavatra hitako sy henoko izao. Dia izaho ampaherezo ny olona ary indrindra mifankatiava fa ny fitiavana irery ihany no mahavitra ny zanak'olombelona ary holanjaina amin'ny mozana amin'ny andro fitsarana. Eny tompoko. Mandeha hanam-piadanana ary tadidio fa efa akaiky ny farana. Allô? Ay. Eny ary tompoko fa ho avy a? Fa ahoana ry Zaka? Hita onona ambininy e. Zany ho a. Dia ahoana? Navatandry zareo any amin'ny hôpitaly hono izy. Ndrairery lanitra. Manginy ndry dia andao ezaka ho eny aloha hijery azy sika zao dia izao haingana. Ahoana ozy ny dokotera teo ry Zaka? Vao tamin'ny 5:00 teo hono no hitany razany e. Zany ho a efa maty efa sahabo 220 teo hono izy izay. Zany ve? Dia nanontany izy hoe hijery azy ve nareo ozy izy. Fa mahagaga ozy izy a dia tsy ahitana dian-dratra mihitsy ozy izy ny tenany eo ivelany. Fa ahoana ary zany? Zany ve? Io no tena nahazendanandry zareo e. Ny ao anatiny koa ny tena tsisy tohinana mihitsy e. Dia ahoana? Dia ny fonony ve mbola mitempo? Efa tsy mitempo intsony ny fony e. Efa nijanona 220 ora arak'ilay nolazaiko anao teo ilay izy. Inona moa izany ny andrazantsika fa andao jerentsika izy? Andao ary e, andao haingana. Dia mba kalmy ndry fa tsy inona ary ty. Ie, io nambinina io. Drairy nambinina. Dia tena nandao anay tokoa ve se? Nambinina. Tsy matoko ve ianao e? Matso hitako tsony. Drairy nambinina. Drairy raha afako sao tokoa ve ny lahatra e? Nambinina. Okizay ry Antsoa. Tsy ry Zaka. Dia mahery izany zandriko izany. Izay ny anjarany. Mahery loatra ny fitiavako azy ato anatiko. Toa tsy ho adiniko. Raha zao sandaina fitiavana ny aina. Okizay ho a. Dia ndao tsika andeha. Ndao. Aleo anoroka indray ny tanany farany e. Veloma ry nambinina. Veloma izany mahalalako tsy foky izany. Tsy ho fahatatam-poko mandrakizay ny fitiavana anao. Okizay ho a. Antsoa. Azafady io Londry. Fa misy inona ry Zaka? Tena ohatra mihetsika ange ny volomasony nambininy ity izany e. Nefa izy efa maty. Oay. Ary to Zaka, nambinina. Fino mafy ny tanako. Nambinina? Io. Fa ahoana izao e? Io fa miratra amin'ny masony. Velona indray ve? Masony ry Zaka. Eny hitako io masony miratra io e. Tena velona izy. Tena velona ho a. Tena velona nambinina. Andriamanitra misaotra anao a. Tena fahagaga ty marina mafy a. Nambinina. Tena niarina amin'ny maty. Nambinina. Velona soma tsara ihany ianao.
velona noho ny herin'ny fitiavana. Tena tsy mampino ry se marina e. Tena tsy mino ana dia masoko mihitsy aza zao mahita e. Tena tsy mampino ry zaka fa voninahitry ny anaran'Andriamanitra rery ihany izao. Fa ahoana marina e? Inona ny tena nitranga? Okaloha tantaraiko anareo ny zavatra hitako sy ny nahazo ahy. Fa vao nandray ny tananao dia mifininao mafy ny tanako ary niratra amin'ny masonao. Neveriko fa mbola ny tanan'ilay anjely no naminina ny tanako. Anjely? Anjely? Aika efa nampitainy tamin'ny tananao ve? Tantarao aloha ro nambinina ka. Eno a? Ay, eno ihary fa ho tantaraiko e. Eno dokotera. Ao fa mianao se zay e. Sady tonga mitangorona be ao an-dalantsara hono ny olona sy ny mpanao gazety a. Aleo fa eo anatrehan'izy ireo any tantara ary ampita ny hafatra. Natolotry ny malay misaraka groupe-anareo teo ny fizarana faharosady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe noho ny herin'ny fitiavana. Tantara nosoratan'ny Razanabary Vangilalao Joséphine. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Nyantsa ary Enasoa. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio Niprod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.